Tokosaka voafidin'ny maronisa teo anivon'ny anteny miram-pirenena ny filohany izany androm-panjakana izany tamin'ny andron'ny omaly ary tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy dia nitoy tamin'ity androndroany ity ny fivoriana manokana izay nitanteran'ireo teo anivon'izay anteny miram-pirenena izay nifantoka bebe kokoa tamin'ny fandanina ny fitsipika anatin'ity androm-panjakana ity ny votoatin-dinika ao tamin'ity androany ity hatrany. Nitarika adevitra nandritra ny ora maro teo anivon'ny anteny miram-pirenena mikasika amin'ny fitsipika ao anatin'ity androm-panjakana ity. Anisan'ny fandirana ary namitarazoka ny adevitra androany ny momba ny anjin'ny 12 sy 13 mikasika manokana ny rafitry ny anteny miram-pirenena. Presidente dia misy diso rahoarina ny lalàna velona satria article 12.3 dia volaza hoe 6 vice-présidents dont l'un appartient à un groupe d'opposition. 10 ans. C'est-à-dire, le vice-président qui a la décision de l'opposition. Pendant ce moment, à nous, c'est fini, à toute l'opposition. Vous savez, moi, nous autres, ils ont l'opposition à participer. Donc, on a la séparation au ballon, mais on a tiré la position. Inutile a fare Marina Benedetto e Madame Presidente per la settimana con la lana io. Il timo zanya ne ambany maso eto mbola tapitra eto dia misy deux projets. Projet izy teo mazava tsara fa mbola tsy nividina zany le règlement intérieur. E fanaditia raha mirezina namana mifidianana ny président omaly dia satria fahitana azy tsy dia misy impact loatra omaly ity zavatra ity ka raha hita kosa androany hoe mety anahirana ny olonamina izy dia izay no mahatonga anay manao réaction. Ka eto zahay zany dia manotram-panontaniana hoe iza mizoa totaretina zany ny angatahana amle hoe vote io zany zany aty fa hoe tsy mety zany le projet de règlement intérieur omaly fa ity ray faharoa tia no tena izy. Anisan'ny fandirana ihany koa ny ametrahana laharana ny bulletin hifidianana eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Hevitra izay nitohana amin'ny mapara. Taoriana nitsangatanana nefa dia lanin'ny Marianisa ny tsy hanampiana laharana amin'ny bulletin ampiasain'ny député rehefa misy fandatsaham-bato. Nisitaka ny hevitra amin'ny fivoriana ny mapara ary tsy miverina ny vory indray ireo solombavam-bahoaka raha tsy tamin'ny 10:00. Taorian'ny fifampiresahana dia nekena fa tsy misy laharana amin'ny bulletin fandatsaham-bato ary nanomboka tamin'ny 9 sasany voandroso tamin'ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana pro-maharitra anisan'izany ny filoha hevitra eniny ny anteny miram-pirenena.